Olona 12 no enjehina ao anatin'ilay raharaha fanondranana an-tsokosoko volamena 7 faingo 5 kilao tratra tany Afrika Atsimo hoy ny lehiben'ny fampanoavana eo amin'ny fitsarana miady amin'ny kolokolo na ny PAK androany talata. Mbola karohina fatratra ny 7 amin'izy ireo ary efa namoahana didy fampisamborana, ny 4 moa efa nampidirina ponjavonjy-maika entsiafa sy an-tanimora ary ny 3 mbola voatazona any Afrika Atsimo. Nampatsiahivon'ny lehiben'ny fampanoavana eo amin'ny PAK fa efa nangataka ny amerenana ireo olona voaroiroy anankitelo voasambotra tany Afrika Atsimo teo ry zareo tao amin'ny PAK ary nangataka ihany koa ny amerenana ireo volamena 7 faingo 5 kilao izay tokony hogiazana ao aminy. Efa nomanina ilay fanondranana an-tsokosoko volamena tany Afrika Atsimo hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny faditseranana malagasy androany talata, efa napetraka mialoha tao anaty fiaramanidina ireo volamena 7 faingo 5 kilao naondrana an-tsokosoko raha ny filazan'izy ireo. Nanamafy ny avy ao amin'ny faditseranana androany talata fa tsy nilazana mihitsy ny mikasika ny fiangan'ilay fampisamborana izy ireo ary tsy nisy fanaovana ny pitsopitso fisavana tany Toliara fa famenoana solika hoentin'ny fiaramanidina fotsiny ihany no natao tany an-toerana. Mbola tsy kivy ny Federasionna Malagasy ny basketball, manantena hatrany izy ny mbola tafita ny Madagasikara andray anjara amin'ny Afrobasket menina 2024. Izy mpilalao vaovao antsoina anamafy ny ekipa amin'izao fotoan'izao ka andray anjara amin'ny lalao miverina izay atao any Tunisia amin'ny volana febroary ho avy izao, hoy Jean-Michel Ramarson filohan'ny Federasionna. Manantena ihany koa ireo teknisiana amin'ny Federasionna fa anatsara ny filalaon'ireo mpilalao ny fiverenan'ny fifanintsanana indray. Ny tsy fahampian'ny fotoana ny lalaovan'ireo mpilalao no anisan'ny lesoka tamin'ny lalao mandroso izay nahatonga ny ekipa malagasy ho resy tamin'ny lalao teny nataony tany Kigali.